Voalohany mandalo eto Toliara ny fiaramanidina 737 vaovao tantanan'ny orinasa era Madagasikara. Indray isanandro no handalo eto ity fiaramanidina vaovao ity, izay mahazaka mpandeha 70 eo. Mahazaka tsara azy ity rano fotodrafitrasa hoy ny tompona andraikitra. Nambarany Andriamatoa Ulrich Andriatina, ministry ny fizahantany sy ny famantarana ny toetrandro fa hanatratrarana ny fanamby izay napetraky ny fitondram-panjakana no antony izao rehetra izao. Araky ny fanamby napetraka amin'ny firenena izay hanatrarana 1 million de touristes any amin'ny 2020, misy ny opérateur touristique betsaka eto Toliara, misy toerana mahafinaritra betsaka eto Toliara ka ilaina dia ilaina izao zotra hoentin'ny Boeing 737-800 makati Toliara zay ahafahana indrindrandrindra mampiroborobo ny sehatra mpizahantany fa ahafahana ihany koa manao resaka fret, manao resaka fitaterana rehetrarehetra na bakabaka ka ilana ny fangana mpandeha zany. Tonga ny tsena izao fiaramanidina izao moa ireo manampahefana aty amin'ny faritra Antsimandrefana izay samy nanambara ny mahazava-dehibe izao ezaka ataon'ny fitondram-panjakana izao. Amin'ny anaran'ny vahoaka ny Toliara, mahafiloha lefy sy nandeha miram-pirenena ny tenanay no manotra ny fisorana ny fitondram-panjakana dia ny président de la République zany sy ny ministre ny transport. Zay nakasitrahana ny fitondram-panjakana mba ho reny ireo zay olona milaza fa hoe tsy mahavita ity fitondrany ity. Zao zavatra zao dia hahatonga ny les touristes zany be dia be tonga aty amintsika aty reo mpizahatany reo ampidy vola amintsika zay zavatra zay siry fampandrosoana zay zavatra zay ka isorana eratsaina ny fitondram-panjakana marina. I Fort Dauphin no handray ny sidina voalohany ataon'ity fiaramanidina ity aorian'ny Toliara.